Aleluia. Dia mbola akafaliana lehibe raha malala no hiara-banatsika tsirairay avy amin'izao fotoana izao manona ny fahasoavan'Andriamanitra ho amin'ny sambatan'olona ihany koa naiza toerana misy anao androany dia manolotra fiarabana ho anao manokana na eto Madagasikara ianao na ny Maorisy ihany koa ary na ny amin'ny firenen-kafa dia atolotra anao ny fiarabana ary ny fahasoavan'Andriamanitra ny ho aminao manokana ho amin'ny tokantranonao ho amin'ny fianakavianao ho amin'ny ankohonanao iray manontolo ihany koa misaotra n'Andriamanitra lehibe satria mbola nomeny fotoana androany afaka manompo azy mbola nomeny fofinaina mbola nomeny hery mbola nomeny fahasalamana ihany koa ary akasitrahana hatrany mpanompony izay filoha-mpanorona ao anatiny izao ministera ny EC izao mampivelatra Mandrakariva amin'izao fanompona an'Andriamanitra izao ivavaka sika amin'izao eto Ampendohana dia andao sika ivavaka andao sika hisaotra n'Andriamanitra indray amin'ity androany ity ary mialohan'ny ivavahantsika nefa andao zery tenin'Andriamanitra anakirahantsika atao amin'ny ohabolana bokony ohabolana toko 7 ary eo amin'ny andininy fahadimy ka hatramin'ny fahafito no jerevantsika izay mivaky toy izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manambara manao hoe matokian'i Jehova amin'ny fononao rehetra fa aza miankina amin'ny fahalalanao maneke azy amin'ny alehanao rehetra fa izy handamina ny lalanao aza manao anao hendry matahoran'i Jehova ka mifidiana ka mifadia ny ratsy. Aleluia. Raha malala mitarika atsika ny tenin'Andriamanitra androany hoe matokian'i Jehova hozy izy ny tenin'Andriamanitra fa aza matokian'i Jehova amin'ny fonao rehetra fa aza miankina amin'ny fahalalanao. Indraindray tsika mety voafitaka ihany matetika satria nahoana rehefa ao anatina fahalalana ny olona anankiray rehefa mety manana ny fahalalana sy ny fahaiza-manao ny olona anankiray dia indraindray mandeha amin'iny fahaizany mitoka amin'ny fahalalana zay ananany izy mitoka amin'ny fahaizana izay misy eo aminy ihany koa izy ary rehefa ao anatina karazana filaminana sy fiadanana ny olona anankiray le filaminana sy fiadanana tiako tenenina dia mety anana ny zavatra rehetra izay ilainy amin'ny fiainany dia indraindray mety mieritreritra izy noho ny fahaizany noho ny fahalalana noho ny tetikady izay nampiasainy no nafahany ho tonga amin'ny toerana izay misy azy io ary zay no mahavoafitaka ny olona maro amin'izao fotoana zao ka eritreretany hoe tsy misy Andriamanitra ary mieritreritra izy hoe ny zavatra ataony na lasa lavitra azy ary tsy dia miraharaha ny fisin'Andriamanitra loatra izy. Ankehitriny nefa ny tenin'Andriamanitra dia manambara amintsika tsirairay avy androany fa hozy izy hoe matokian'i Jehova amin'ny fiainanao amin'ny alehanao ray manontolo fa izy no handamina ny lalanao. Ry ava malala zay manaraka an'izao fandaharan'izao androany andao tena hatoky an'Andriamanitra izaho sy anao ekeko fa mety tsy manana olana ianao ekeko ihany koa fa mety efa lasa lavitra ianao amin'ny fiainana fa ny zavatra tian'Andriamanitra ho tanterahantsika androany andao tena hanakina ny fiainantsika amin'Andriamanitra isika tsirairay avy akino amin'Andriamanitra ny momba anao rehetra na mety mandalo ady ary ianao na misy zavatra ihany koa mety lalovanao mety misy fahasahiranana maro samihafa izay mety lalovanao eo amin'ny fiainanao aoka tena hatoky an'Andriamanitra ianao matoky amin'Andriamanitra ianao amin'ny asa izay tetavinao matoky amin'Andriamanitra ianao amin'ny fahasalamana izay ilainao io fa afaka hanasitrana anao Andriamanitra afaka hanafaka anao Andriamanitra afaka handamina ny lalanao rehetra Andriamanitra na inona lalana tianao zorana amin'izao fiainanao zao dia tehiteny aminao hoe matoky an'Andriamanitra atolory azy ny fiainanao ray manontolo akino aminy zavatra rehetra izay ataonao fa izy handamina ny lalanao aza mitady vahaolana vokatry ny fahalalana sy ny fahaizana anananao ianao
fa aoka hatoky an'Andriamanitra fa afaka hamahany olana amin'ny fiainanao izy mety efa ao anatin'ny filaminana ianao fa tahiteny aminao matoky an'Andriamanitra fa mbola misy zavatra tsara lavitra no iainanao io afaka ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao andao ivavaka atsika amin'izao fotoana zao te hitarika anao aho hoe androany ampitomboy ny fahatokiana ao an'Andriamanitra ampitomboy ny fikasahanao an'Andriamanitra ampitomboy ny fitediavanao an'Andriamanitra ampitomboy izany ny fotoana hikasahanao sy raisanao an'Andriamanitra raha tianao no hidiran'Andriamanitra tsy hatra ao amin'ny fiainanao ray manontolo andao hivavaka atsika amin'izao fotoana zao makasitraka anao zay Jehovah Andriamanitra rainay sara indrindra any manome voninahitra mbola mideranao hatrany hatrany mankalaza anao fa tsara indrindra ianao tompo Andriamanitra mahery ianao Andriamanitra lehibe sy mahery ianao tompo malala mivavaka amin'izao fotoana zao Jesosy malala misaotra noho ny amin'ity fotoana zay mbola nomenao ahafahanay miresaka aminao ahafahanay miantso ny anaranao indray androany Jesosy tanontany tsirary avy indray androany tompo malala akasitanay ny amin'ny fahasalamana rehetra narosaka ao ary isoranay ny amin'ny fitantananao ny fiainanay hatramin'izay ka hatramin'izao tompo malala ankehitriny Jehovah Andriamanitra dia mametraka an'izao fotoana am-pelantananao indray aoka ny fanahy masinao hitarika anay tsirary avy tompo malala aoka hamangy anay hatrany ary ameno anay hatrany ianao tompo tafinierinao zay fanahy masina amin'izao fotoana zao ary ankehitriny mifona zay mibebaka eto anatrianao noho ny amin'ny faratsiana rehetra zay vitanay tompo aoka hamindra fo aminay hatrany ianao aoka hamelany elokay tsirary avy ianao ary magataky zay amin'izao fotoana zao tompo malala mba tena isy fanafahana goavana arosaka ao indray amin'ny sambatan'olona Jesosy niza manaraka an'izao fandaran'izao androany dia aoka isy fanafahana any amin'ny tokantrano any aoka isy fanafahana any amin'ny sambatan'olona ny tompo malala na eo amin'ny ara-pahasalamana zany aoka isy fanafahana eo amin'ny olana zay atrehany dia aoka isy fanafahana goavana ary eo amin'ny toe-javatra rehetra maro samihafa zay mitsango amin'ny fiainan'izy ireo dia aoka isy fanafahana goavana amin'izao fotoana zao Jesosy ho ataonao sy ho arosaka ao indray makasitraka anao zaray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy alleluia amen halleluia andaotsika anaraka sketsa avy hatrany amin'izao fotoana zao ary aorianan'izay sketsa zay dia misy hira anankiray ihany koa zay ho ataotsika aoka hifantoka hatrany ianao andao azy Mandroso ary tompoko mandroso ianao tsy afaka mbola mihitsy aloha miady eto aloha ianao mandrosonareo tompoko mandroso ianao tsy afaka mihitsy satria ny fomba fitafinao tsy amin'le fanasana misy lalana rana amin'le fomba fitafy jerevina ny tongotrao raha tsisy kiraro tsy afaka miditra mihitsy ianao ka olona fantatra mihitsy ny ilay nanasanao fa aloha izay eny tompoko mahafantatra an'ilay olona nanasa daholo ny olona rehetra fa ny fomba fitafy zareo tena amin'ilay ilainy amin'ny fanasana fa ianao tompoko tsy afaka miditra fa raha te hiditra ianao dia maderiderina amin'ilay manao amin'ilay kazo araka izay fepetra ilainy ny amin'ny fanasana ka mety firavana izao io firodina io fanasana io rehefa tonga eto manomboka fa tsy afaka ny avy ianao tompoko raha tsy miakanjo amin'ny fanasana mihitsy ianao aleo am'izay solan'azy makasitraka mihitsy fiainanao mandrakizay naonano iandry tereny fotoana vao ifo iantsoantsony ray fahaizana arena diplôma tsy azaonana manolona vo eritreritra mandrakizay fiarako fantatro faovonjanao raha misy
anao mitantsik toy ny masoandro mibalik ro marinananaky marininao mahery fo izany lotiny paraisaniany miady tsara ny nanamaka tantara aza manay zany nakinanao fifalina nandanitao oadanao tanora mievitra tompony fotona misoma amorony mandraky zay tsy ampozina satsy vaovao ratsy fona tsy miomana nefa lasy poto zay nizanizanye ambavaona isanandro ny famonjena omenanao alaneny nanyay na de lavinao fona tsy oetsy nalalakory anao Alleluia. Mbola isaorantsika ny tompo ireny sketsa zay nandalo teo reny tantara ireny ary tao ihany koa ny ahira zay fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Tonga fotoana atsika zay zaratsika fampahirezana naratsika fampahirezana foindray amin'ity fotoana ty ary ty anetananao hatrany aoka tena ifantoka ianao amin'izao fotoana zao satria tsy lava ny fotoana fa fo ihany ny fampahirezana ary tsy ho ela dia ho tapitra ity fotoana ty fa aoka tena ifantoka tanteraka ianao amin'izao fotoana zao ary ataosika izay tenin'Andriamanitra avy hatrany amin'ny teny fampahirezana zay horenetsika indray androany ho hitatsika ny teny atao amin'ny boky Mateo toko 2:20 ary 9:40 ka hatramin'ny 4:40 zay rehevatsika zay mivaky toy izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe
amin'ny anaran'i Jesosy. Ary no ny efaniditra ny mpanjaka izany mpihinana dia nahita lehilahy anankiray izay sy ny akanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady dia hoy izy taminy: resaka izy, ahoana no idirana hoetiny efa ianao tsy miakanjo ny akanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady? Dia sina izy. Ary dia hoy ny mpanjaka tamin'ny mpanompony: afatory ny tongony amatanany. Dia areo any amin'ny maizina any ivelany izy, any no izy ny fitomanena sy ny fikotroany, fa maro no atsona nefa vitsy no fodina. Alleluia. Izany tenin'Andriamanitra izay omeny atsika indray androany. Misy tantara anankiray izay itya izay ambarany tenin'Andriamanitra. Nisy fotoana tamina fampakaram-bady anankiray nataona lehilahy anankiray mpanakarena tamin'izany vanim-potoana izany. Rehefa tonga ny fotoana izay nanatanterahana ny fampakaram-bady io, dia tonga daholo ny olona rehetra izay nasaina, tonga daholo ny olona rehetra izay nahazo fanasana, tonga daholo ny olona rehetra izay tratra ansy tamin'izany vanim-potoana izany. Dia tonga hanatrika ilay fanasana, tonga hanatrika ilay fampakaram-bady ny olona tsirairay avy. Rehefa tonga nefa izy ireo samy manana ny fomba fitafy ny olona tsirairay avy tonga teo, samy nanana ny fomba fiatrehany an'izany fanasana momba ny fampakaram-bady zany ny olona tsirairay avy. Ary nisy olona anankiray teo izay tsy nitondra fitafy fanaovana amin'ny fampakaram-bady, fa ny fitafy izay nahazatra azy tamin'ny fiainana andavanandro tany ihany no entiny. Rehefa tonga teo izy dia nesory ny mpanjaka satria nahoana sy nanao an'ilay fitafy izay mendrika ny amin'ny fampakaram-bady ity lehilahy anankiray ity. Dia nesorina teo amin'ny fampakaram-bady izy ary nalefo. Ary araka ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra tato dia nifatorana ty lehilahy ity ary natsipy tany ivelany. Araka ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra natsipy tany amin'ny fikotroany any amin'ny toerana any amin'ny fahaverezana ny dikan'izany, natsipy tany amin'ny fahaverezana mandrakizay, natsipy tany amin'ny fijaliana, natsipy tany amin'ny karaza, tany amin'ny fahoriana goavana ity lehilahy izay tsy nitondra ny fitafy tamin'ny fampakaram-bady ity. Ty anambara ny tenin'Andriamanitra raha lasana bavy ao anatin'izao fotoana, anatin'ity taona ity moa dia taonany fahamasinana ity taona ity araky ny fiteny faminaniana izay nomen'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny mpanompony ato anatin'izao fiangonana ese izao. Ry ava malalo, ny fanomponan'Andriamanitra dia tsarovy, fa tsy hoe tomposika amin'izay mety fahalalana fotsiny ananasika Andriamanitra, tsy hoe manompo an'Andriamanitra atsika dia ampy zay, tsy hoe miditra ampiangonana dia ampy zay, fa ny fanomponan'Andriamanitra dia mitaky fahamasinana. Ny fanarana an'Andriamanitra dia mitaky fahamasinana ny fiarana amin'Andriamanitra. Satria nahoana efa ny fidin'Andriamanitra ianao matoa afaka manaraka an'izao fandarana izao ianao androany, ary matoa ny fidy anao any Andriamanitra dia ny handovalanitra ny safidianan'Andriamanitra ho anao, ny handovalay fiainana mandrakizay no ny fidianan'Andriamanitra ho anao androany. Ary efa ny fidin'Andriamanitra ianao dia mila feno fahamasinana ianao miaraka amin'Andriamanitra, satria io Andriamanitra izay nifidy anao io dia masina, io Andriamanitra izay tomponao io dia masina, io Andriamanitra izay iarahanao io dia masina io. Alay fampakaram-bady teto dia no an'Andriamanitra. Inona ny fihevitra ao ambadika izany fampakaram-bady zany? Dia ilay fiainana mandrakizay, dia tsy inona zany fa ilay fampakaram-bady dia ny fahatongavan'i Jesosy, ny fisehoan'i Jesosy eny amin'ny raha olo-lanitra. Rehefa tonga ny fotoana izay iakaran'ny zanak'Andriamanitra any an-danitra, rehefa tonga ny fotoana ny fampakaram-bady ny zanak'ondry, rehefa tonga ny fotoana izay ialanao eto amin'ity zao tontolo zao ty, rehefa tonga ny fotoana izay isehoan'i Jesosy eny amin'ny raha olo-lanitra ry ava malala, dia tsarovy
fa ny olona zay hitsany an-danitra, ny olona zay ho any amin'ny fiainana mandrak'izay miaraka amin'Andriamanitra dia tsy mila olona izay manompo an'Andriamanitra amin'izao fotsiny Andriamanitra, fa mila fahamasinana ny olona hitsany an-danitra. Mila fahamasinana ny olona hitsany an-danitra dia mila mitondra lay akanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady, dia tsy inona zany fa fahamasinana zany, fahavononana amin'ny famponan'Andriamanitra izany. Raha nanaraka n'ilay tantara anankiray izay nisy eo teo ianao dia nisy fanasana anankiray izay nanasana olona maro. Rehefa samy tonga daholo ilay olona nasana dia nisy olona anankiray izay tsy nitondra akanjo fitondra amin'ny fanasana, izay tsy afaka niditra tao anatin'ilay fanasana satria nahoana misy fepetra takina ao anatin'ny fanasana izay hitondrana ny akanjo fitondra amin'ny fanasana na hitondrana akanjo mihaja na hitondrana fitafy montina ihany koa. Ary toy izany ny endrika izay fidiran'ny olona anankiray any an-danitra, tahaka ilay olona izay tonga teo mifanasana teo, tahaka ilay mpanakarena anankiray ihany koa izay nanao fampakaram-bady teto izay nisy lehilahy anankiray izay tsy nitondra ny akanjo fitondra tamin'ny fampakaram-bady dia nalefa tany ivelany ilay lehilahy anankiray, nofatorana ny tongony amatana ny anina tsipy tany amin'ny farihy mirehatra afo. Izany ny symbole izany amin'ny fahatongavan'i Jesosy eny amin'ny rahalanitra raha lasa nabavy. Ny olona anankiray izay tsy manana fanahy masina, ny olona anankiray izay tsy manam-pahamasinana, ny olona anankiray izay tsy mitondra ny fitafiny amin'ny fampakaram-bady, izay tsy manam-pahamasinana raha lasa nabavy. Rehefa tonga ny fotoana izay hiatongavan'i Jesosy eny amin'ny rahalanitra dia tsy afaka nitrany an-danitra izany olona zany, fa tsy maintsy ho atsipy any amin'ny farihy mirehatra afo amin'ny fotoana izay ialana eto amin'ity zao tontolo zao ty. Ny olona izay tsy manompo an'Andriamanitra, ny olona izay tsy makatoa an'Andriamanitra, ny olona izay tsy manara-dia an'i Jesosy dia tsy maintsy ho any amin'ny farihy mirehatra afo. Rehefa tsy manompo an'Andriamanitra ny olona anankiray, hozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe izay tsy manam-pahamasinana hozy izy dia tsy afaka ny ahita ny tavan'Andriamanitra ny olona tsy manam-pahamasinana. Raha lasa nabavy izay manaraka ty vavaka ty androandro, aoka hitafy ny fahamasinana ianao raha mandray izao teny izao, aoka anaraka sitrapon'Andriamanitra ianao raha mandray an'izao teny izao androany, satria matoa alefa n'Andriamanitra ny teny androany raha lasa nabavy dia te hanovanao Andriamanitra, te hitondranao any amin'ny fahombiazan'Andriamanitra, ary te hampandovanao lay fiainana mandrakizay Andriamanitra matoa alefa n'Andriamanitra aminao ny teny indray amin'ity androany ity. Aoka ho tafinao lay fahamasinana, aoka tena ho tafinao ny fanahy masina, aoka hikatsaka ny fanahy masina mandrakariva ianao, aoka handeha amin'ny fahamasinana ianao amin'izao fotoana omen'Andriamanitra anao zao. Aza lalanina fotsiny amin'izao ny fotoana lasa nabavy. Rehefa hanompo an'Andriamanitra ianao dia aoka tena hanompo an'Andriamanitra. Rehefa vonina hivavaka ianao dia aoka handeha amin'ny fahamasinana, fa tenin'Andriamanitra dia manambara fa tsy izay rehetra miasa tobokotoboko no hiditra any amin'ny fanjakana lanitra, fa izay manao sitrapon'Andriamanitra, izay manatanteraka ny didiny ihany koa. Ny fepetra takin'Andriamanitra hidirana ny lanitra raha lasa nabavy dia ny fandehananao ny fahamasinana, ny fitondranao ny akanjo fahamasinana, ilay akanjo fitondra fampakaram-bady dia ny fanahy masina zany, ny aoka hitafy fanahy masina mandrakariva ianao, aoka hitafy fahamasinana isanandro ianao satria rehefa ho avy eny amin'ny rahalanitra Jesosy dia mba nisy an'io tafiakatra ianao dia aoka handeha amin'ny fahamasinana hatrany hatrany ianao, satria ho avy tsy ho ela ny tompo eny amin'ny rahalanitra ka sao dia ho tavela ianao fa mandehana fahamasinana, mandehana fonona ka tahoatrany fanomponan'Andriamanitra ry ava malalo. Andaotsika hivavaka amin'izao fotoana zao fa ho faranako ny teny androany andao hivavaka sika maka sitraka ray amin'ny anaran'i Jesosy, manome voninahitra ny mbola mideranao indray ary makalaza ny anaranao hatrany hatrany fa Andriamanitra lehibe sy mahery ianao. Misaotra eny amin'ny teny izay nomenao indray androany Jesosy, mivavaka ho an'ny olona rehetra izay manaraka an'izao fandaran'izao tompo malalo. Jehovah aza vela iaina amin'ny fombafomba ny tsirairay avy tompo, fa aoka tena hitafy ny fahamasinana, aoka tena hikatsaka ny fanatrianao isanandro, aoka natanteraka ny sitraponao ny zanakao rehetra
zay manaraka an'ity fandaharany ty androany Jesosy aoka tena volona ny sambatan'olona miakatra amin'ny fiavinao eny amin'ny raha olo-lanitra tafioery tsirairay avy mba ahafahany manana fitafy masina trany mba ahafahany miomana amin'ny fitondran-tena mba ahafahany miomana amin'ny fifandraisany aminao mba ahafahany miomana amin'ny fiainany andavanandro dia oka nafery vaovao ny sambatan'olona ianao Andriamanitro Jesosy malalo aoka tena feno fanantenana tsirairay avy fa raha ho avy ianao dia hiakatra antsenanao eny amin'ny raha olo-lanitra tsirairay avy zay manaraka an'izao fandaharana izao ka na iza tompo malalo na fohy fotoana nanompo anao androany Jehovah Andriamanitro dia oka anafiery vaovao tsirairay avy ianao mba tena isy fahavononana trany ao anaty sambatan'olona amin'ny fiavinao eny amin'ny raha olo-lanitra Jesosy tafioery hatrany izy ireo aoka ny fanahy masinao hitarika ny tsirairay avy aoka ny fanahy masinao hamangy ny sambatan'olona Jesosy malalo makasitraka raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy alleluia amen alleluia atria efa mifarana ny fotoana androany andaosika sotra ny tompony amin'izay fotoana zay nafahatsika nanompo an'Andriamanitra teto ametraka zao alina zao ampelantanan'Andriamanitra ihany koa tsika mba hiaro atsika ny tompo ao anatin'izao alina zao andaosika hivavaka ary makasitraka raha amin'ny anaran'i Jesosy manome voninahitra ny anaranao mandrakariva misaotra ny amin'ny fitantananao nay tsirairay avy ravaka nanompo anao tetondray tamin'ity hariva ty Andriamanitra arovy ary tantandray ny sambatan'olona amin'ity alina ty Jesosy aoka lairanao ny fefy manodidina ny tsirairay avy taio ny sambatan'olona Jesosy raha miasa izy amin'izao fotoana zao dia aoka hiaro azy ary tantana azy ianao raha matory antso izy amin'izao fotoana zao tompo andeha atory dia aoka hiaro ny sambatan'olona ianao Jehovah Andriamanitro ary raha ny anjely mpiady maherinao tompo manodidina ny tsirairay avy ndray ao anatin'ity alina ty makasitraka raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen entiko fahasoavana sy famindrapo anaraka atsika amin'ny andro rehetra iainantsika dia toetra ao an-trano Jehova andro lava isika amen miraso atsika rehetra tompoka samy ho tahin'Andriamanitra daholo indray veloma tompoko